manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amaliana ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tomposaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Dia fifaliana be mihitsy no androsoana ato anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy amin'ity fotoana mahafinaritra ity. Irarina dia fiadanan'Andriamanitra anapaka anao, anapaka ny tokantranonao, satria ianao mampandroso an'izao fampianarana izao dia mampandroso fiainana, mampandroso an' Jesosy ao anatin'ny fiainanao. Pasteur Josefa Herniaina Rakotonandrasana miaraka aminao eto anilakety ihany koa ny ray aman-dreny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Eravanao pasteur. Dia mankasitraka antsika indrindra tompoko izay manaraka hatrany ny fandarana eto amin'ity fahitalavitra ity na eto amin'ny onjam-peo ihany koa, manonona ny fahatsarana sy ny fiadanan'i Jesosy any anapaka atao anatin'ny tokantranonao ary miaraban'ny pasteur Josefa Herniaina Rakotonandrasana ihany koa izay iaraka anao totosa ity fandarana ity mandritra ny minitra maromaro no mba hahafahantsika indray zany mampita ny avatr'Andriamanitra ao anatin'ny fandarana nampitondraina ny lohateny Sekoly Baiboly manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo ao amin'ny Samoela faharoa toko fahavalo itsika amin'ity andro anio ity. Naizanaiza ahafahantsika mandray izao fampianarana izao ny tsara indrindra ray aman-dreny pasteur dia mametraka ny zavatra rehetra am-pelatanan'Andriamanitra. Tsika dia mahatsapa mahalala fa tsy ankerina mimpatanjahana ho ny soratra masina fa amin'ny alalany fanamasina ihany izay mampianatra mikasika ny fon'ny olona ihany koa mitondra fiainana ho an'ny olona tsirairay avy. Tao iarivavaka azysika manasanao mba hiaraka hanondrika ny lohanao aminay anatin'ny minitra vitsivitsy. Raha eo misotranao zay no ny amin'ny fahasoavanao lehibe, raisinay ho tombontsoa indray tompony ahafahanay mianatra ny teninao ao anatin'izao sekoly baiboly izao. Zavatra ray aloha ny andro fantatro dia izao, ianao no manendry ny lelanay, manao ny lelanay sy ny molotray ho taky ny an'ny efa mahay ho ny soratra masina, mba hito fiainana, hito ny fahatsaranao, anambara ny fahasoavanao tompo, anambara ny teninao ihany koa, ary ny teninao fanasy fiainana zay tsy miverina fotsiny any aminao fa mitondra aina ho an'izay mandre, fanasitranana, fananganana ny rava rehetra. Miasany kely manokana fanamasina. Ny rariko dia izao ialolalana ny fanambarana sy ny fampianarana ny enao amin'ity fotoana androany ity. Mankasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samoela faharoa toko fahavalo no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manomboka eo amin'ny andininy voalohany. Ary no niafaka izany dia nandresin'ny Filistina Davida ka nampihetry azy, ary ny fanapahana n'ireny vohitra dia nesoriny Davida tamin'ny tanan'ny Filistina. Ary nandresin'ny Moabita koa izy dia nampandriny tamin'ny tany ireo, ary noariny tamin'ny kofehy ka izay indrony kofehy no vonony fa ny eran'ny kofehy kosa no veloniny. Ka dia tonga mpanompony Davida ny Moabita ka nandoetra. Aresiny Davida koa Adadezera zanak' Rehoba mpanjakany Zoba tamin'izy lasa nampody ny fanjakany tany amoron'ny ony Eufrata. Ary Davida nahazo baby be taminy dia miaramila ny tsoavaly 700 sy miaramila ny tongotra roa alina.
ary notraingotraingorony Davida avokoa ny soavaly kalesiny rehetra fa ny tokony ho amin'ny kalesy 100 ihany navelany. Ary tonga ny Siriana avy tany Damaskosy anampy ny Hadadezera mpanjakany Zoba dia nafatesany Davida olona roa arivo sy roa alina koa ny Siriana ary nametrahany Davida miaramila tany Siria momba ny Damaskosy dia tonga mpanompony Davida ny Siriana ka nandohetra fa Jehova nampahery any Davida teny amin'izay rehetra nalehany ary nalainy Davida niampinga volamena izay teny amin'ny mpanompony Hadadezera ka nentina ka ny Jerosalema ary teo Betra sy Beotai tanànany Hadadezera no nahazony Davida mpanjaka babo varahana be dia be ary noho reny toy mpanjakany Amata fa efa naresiny miaramila ny Hadadezera rehetra Davida dia ny raha mitoy Joama zanany akany amin'ny Davida mpanjaka hiarahaba azy sy hisaotra azy noho ny adiny tamin'ny Hadadezera sy ny nandreseny azy fa Hadadezera dia fahavalony toy ary Joama mitondra fanaka volafotsy sy fanaka volamena ary fanaka varahana dia no amasininy Davida mpanjaka ho an'i Jehova koa izany mba amin'ny volafotsy sy ny volamena izay no amasininy avy tamin'ny firenena rehetra izay varesiny dia tamin'ny Siria sy Moaba sy ny taranaki Amona sy ny Filistina sy ny Amalekita ary ny Bablo azony tamin'ny Hadadezera zanak'ireo mba mpanjakany Zoba ary Davida nahazo laza noho ny verina avy nandresiny Siriana 7,000 sy ray alina teo amin'ny lohasantsira ary nametrahany miaramila tany Edoma nametrahany miaramila avokoa Edoma rehetra ary ny mponina rehetra tany Edoma dia tonga mpanompony Davida ary Jehova nampahery any Davida teny amin'izay rehetra nalehany. Ray aman-dreny pasteur Toko. Misy andeny 10 pasteur. Andiny fa 5 ary Davida mpanjaka nanjaka tamin'ny Israely rehetra ka ny tsara sy mitondra marina ny vahoakany rehetra ary Joaba zanaky Zeroany komandiny miaramila ary Josafata zanaky Ahilota no mpitadidiny raha-mpanjakana ary Zadoka zanaky Ahitoba sy Ahimeleka zanaky Abiatara no mpisony ary Seraiany mpanoratra ary Benaia zanaky Joiada no mpifeny mpiambina andrino ary ny zanaky Davida no mpanolotsaina. Samoela varotoko favalo eo ndray no hitondratsika ny fanazavana ny soratra masina amin'ity androany ty raha fitinitsiko ely angamany aloha zany pasteur ny lesitsika teo aloha dia tsy inona akory fa ny faniriana tao am-pony Davida ny hanao ny tempoly ho an'Andriamanitra ary nahatonga Davida nanam-paniriana nao an'izany tempoly zany dia no ireo fitahian'Andriamanitra angezabe izay nataon'Andriamanitra taminy ka nahatonga azy nandresy ny fahavalony nety daholo zany ratsorona ny zavatra nataony ary anisan'ny tena songadina dia ny hoe nipetraka tao amin'ny trano sedera i Davida, trano manara-penitra tsy haiko mety hoe 7 étoiles angambany, zany hoe tena nanana ny maizy azy ny trano nipetrahan'i Davida tamin'izany vanim-potoana zany. Kanefa tamin'ny fotoana io dia nahita ny fiaran'ny fanekeny Jehova izy nipetraka tao amin'ny lay, zany hoe tao amin'ny trano lay zany no nipetrahan'ny fiaran'i Jehova. Marihana nefa fa io fiaran'ny fanekeny Jehova io dia tsy vatakazo be fotsiny na hoe misy fanaka fotsiny ihany, fa tena Andriamanitra mihitsy ny manatrika ao amin'ilay toerana. Zany hoe isaky ny manontany an'Andriamanitra zany ny mpisorona anankiray na ny mpanjaka dia ao amin'io tranolay fionana io na ao amin'io le taberna kely misy ny didy folo sy misy ny fanatrehan'Andriamanitra io fiaran'ny fanekena io ao no manontany. Dia tao anatin'izany no nahatonga ny feon'ny fieritreretan'i Davida hoe tena ahoana moa zany za ty mipetraka ato amin'ny trano sedera nefa ny fiaran'i Jehova ty ary amin'ny tranolay, dia nantany ny hevitry ny mpaminany natana izy tamin'izay fotoana izay ary natana mpaminany raha tadiditsika tsara ny lesona farany dia niteny manao hoe mandeha nataovy zay rehetrarehetra homponao. Dia nankasitran'Andriamanitra zay programme Davida zay. Ny lesona ngezabe ao anatin'izany dia no hoe lay tenin'i Jesosy ao amin'ny filazantsara ny Matthieu 9:7 manao hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia nampo anareo zany rehetrarehetra zany. Zany hoe
anisan'ny ny fahafantaranao ny fikatsahana ny fanjakan'andriamanitra ny lolaharana amin'ny asan'andriamanitra bokymptorité dia milazan'izay teny zay hoe sainy ny asan'andriamanitra rehefa misaina ny asan'andriamanitra ny olona anankiray pastera Josefa tena teriny amin'ny asan'andriamanitra amin'ny fitoriana filazantsara fifanohanana amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'andriamanitra dia zany teny aminao ny olona tahaka zany atao hoe sambatra sady tahin'andriamanitra izany karazan'olona izany ary zany no anisany tena nakasitrahan'andriamanitra nyty David ty ary raha jerentsika dia Andriamanitra mihitsy no miteny tamin'ny Davida manao hoe na dia nitaranaka ao aza ozy dia voata zany hoe Davida tsy mbola nivavaka ho an'ny taranany fa nolay fikasanana ny tranon'i Jehova dia nitsofin'Andriamanitra rano sahady ny taranaka Davida zay tsy mbola nisy akory dia efa nitsofin'Andriamanitra rano tamin'izany fotoana zany ary noho ny amin'izany fikasana tsara tao anatin'ny Davida izany dia na dia teo aza ireo karazana faoty na ireo adisoana na ireo zavatra hoe nivolin'ireo taranany taty aoriana dia niazona ny fanekeny tamin'ny Davida foana Andriamanitra no ity Samoela faharoa 7 zay nibakitsika teo aloha ty nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Davida mazava ho azy moa zany ny pasteur Josefa fa mifampitoy 7 sy ny 9 ary raha novakinao ny 9 teo dia anisan'ny ngezabe tena ngezabe mihitsy le andiny voalohany teo hoe ary no miafaka zany dia nandresin'ny Filistina Davida ka nampihitry azy ary ny fanapahan'andreny vohitra dia nisorony Davida tamin'ny tanan'ny Filistina jereo tsara zany ny zavatra nitranga teto pastera fa vokatry lay toepona nanany Davida anangana ny tranon'Andriamanitra ihany toepony mahitsy teo anatren'Andriamanitra dia na dia ny fahavalony aza na dia ny fahavalony dia resy moramora fotsiny teo anatrehan'ny Davida izany ary zay hoa le hitanao le farany hitatsaina ny olona anankiray zany mifamatotra amin'Andriamanitra ny fiainany mifamatotra amin'Andriamanitra ny fananany mifamatotra amin'Andriamanitra ny volany mifamatotra amin'Andriamanitra ny fahaizany dia sady tsy ho resy mandrakizay zany olona zany no tsy azo asiana ratsy tsisy olona afaka nisy ratsy ny mpanompon'Andriamanitra ny olomba osotr'Andriamanitra anankiray manana fahitsiana eo anatrehan'ny tompo tsy azo nizanizaka tiana na asiana ratsy fa zay mikitikitika azy dia mitombona tsara le tena soratra masina manao hoe zay mikitikitika anao izy dia mikitikitika ny anak'Andriamasika ozy Andriamanitra ary anisan'ny ataoko hoe tombony lehibe ho an'ity Davida ity izany rehetrarehetra izany jereo tsara fa tamin'izany vanim-potoana zany no efa fahavalon'ny zanak'Israely ary fa nila sotasota tamin'ny Israely reto Filistina zay atsona amin'izao fotoana zao moa hoe ny Palestina io Palestina amin'izao fotoana zao io zany ny Filistina tamin'ny fotoan'andro dia hatramin'izao moa zany mbola tsy mitsahatra le ady fa raha nijerena zany atao anatin'ny Baiboly dia tsy misy mihitsy Filistina na Palestina haresy zanak'Israely zany tsy misy zany mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany na dia misy firenena firy anampy an'ireo Filistina ireo zany na ireo Palestiniana ireo mba hanafika an'ireo zanak'Israely ireo dia no le fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida dia tsy possible mihitsy zany pastera Josefa hoe na hoe isy an'ireo le arabo Palestina ireo zany dia hoe aresy zanak'Israely zavatra tsy possible mihitsy zany zavatra zany ary raha teto amin'ity 9 ty zao dia ny fahefana mihitsy aza dia nisorony Davida tamin'ny mpanjakan'ny Filistina tamin'izany vanim-potoana zany ary izy no nipetraka teo amin'ny tanànany Filistina io zany hoe ny Filistina dia mpandohetra ho an'ny Israely ny Filistina dia tena hoe nanana ny toerana mpanompo teo anatrehan'ireo zanak'Israely ireo raha ohatra ho raisitsika izany zavatra zany amin'izao vanim-potoana enantsika izao dia tsika moa araka ny volazan'ny tenin'Andriamanitra dia tsika dia taranak'i Abrahama noho ny amin'ny Kristy Jesosy tsy izay amin'ny famorana korozy ny Jiosy na ny Israely fa zay rehetrarehetra nateraka tao amin'ny Kristy Jesosy dia lasa zanak'Israely lasa zanak'i Abrahama lasa taranak'i Davida tsika noho ny amin'ilay famorany Kristy tato anaty tato efa nateraka indray tsika efa vita famorantsika dia tsy famorana araka ny nofo fa famorana amin'ny alalan'ny batisa amin'ny alalan'ny batisa le batisa dia le batisa ao anaty ranobe le ranobe io zany batisan'ny fibebana sy ny finoanany Jesosy Kristy tompo dia lasa voafoka le olona zany amin'izay fotoana zay ary rehefa tonga zanak'Andriamanitra tonga zanak'Israely ao amin'ny fanekena vaovao ny olona anankiray zany pasteur Joseph dia jereo tsara fa na dia misy
karazana trangana filistinina mitranga ndray na fahavalo hafa ndray zany mitranga ohatrany hoe hanao tsinotsinona reny zanaka israely na reny zanaka andriamanitra efa vita batisa ireny a ka miorina tsara mariako tsara fa miorina tsara tahaka ny davida mpanjaka dia araka ny teniko teo izy a manao hoe tsy ho resy sady tsy azo asiana ratsy ny mpanompon'andriamanitra anankiray miaina ao anatin'izay sitrapon'andriamanitra zay a pasteur mazava zay hoe mandre pasteur atofo ianao moa teo nyteny hoe manao hoe mifampitohy lay toko fafito sy toko favalo na baiboly eo amin'ny andiny voalohany io de ozy izy manao hoe no ny afaka izany zany hoe tao arinan'lay etaeta sy fanehoeny davida hikatsaka n'lay zava-panahy no misiny reto karazana ady rehetrarehetra zay natrehany reto ka nahatonga azy a nivoaka ho mpandresy za mahita eto ray aman-dreny misy lesona goavana be ihany koa zay azo tsoahana hoe rehefa milamima ny ara-panahy rehefa milamima ny tontolo ara-panahy misy ny fankasitrahan'andriamanitra tena hotsika teo manao hoe mifamatotra amin'andriamanitra ny olona anankiray a dikan'izay zany tena milamina ny fifandraisany amin'andriamanitra ankasitrahan'andriamanitra izy a ka na inona ady eo am'loany ninona mety fitsanganany fahavalo eo am'loany raha mandre pasteur atovo de andriamanitra mihitsy ny mampandresy azy be deaibe amin'ny olona zao karazana kristianina maro ndraindray a miazakazaka iady miazakazaka iady a amany olany a amany problème fotsiny kanefa le zava-panahy le resaka ara-panahy mbola tsy mifandray tsara amin'andriamanitra mbola misy zavatra be deaibe a zay mahatonga an'andriamanitra tsy tena momba azy anka resy pasteur anka lava pasteur fa eto zany a raha tiatsika nivoaka ho mpandresy a raha tiatsika ny aina amin'ny fampandresena satria ozy izy ny baiboly eo ambany eo manao hoe andriamanitra mihitsy ane no nampandresy any davida teo anatrihan'le fahavalo eo ny ady tsy maintsy misy mivany adinao anankiray a de isy ady vaovao ihany koa eo mivany olana anankiray a de isy zavatra anankiray hitranga ihany koa eo fa zao rehefa milamima ny resaka ara-panahy raha hiazakazaka anao zay ampilamima ny tontolo ara-panahinao ianao de andreso azy ianao a ary ny fahavalo rehetrarehetra eo alohanao a de andriamanitra mihitsy no ampitaraboka andreny eo alohanao ay mandreny pasteur atoso tena zay mihitsy pasteur ary mipetraka tsara zay tenyny soratra masina zay hoe za no iady anareo ho jehova fa ianareo kosa angina eo amin'ilay andininy faharoa teo dia nisy zavatra nalasa saina kely anao hoe ary nandresiny moabita koa izy a de nampandiny tamin'ny tany reo ary nariny tamin'ny kofe nrefesiny tamin'ny kofe zany ka izay indron'ny kofe novonono fa ny eran'ny kosa no velominy ka de tonga mpanompony davida ny moabita ka nandohetra tsy idirantsika le refeto le hoe indrona na indre mandeha fa raha jerentsika ohatra tamin'ny atao anatin'ny soratra masina ato a dia ny mpanompon'andriamanitra anankiray de nohariny soratra masina tahaka ny miaramila ndao ne mbavaka itsika ny andalatsoratra masina zay pasteur atao amin'ny ovakiko le izy a atao amin'ny timoty faharoa toko faharoa de ozy izy ny soratra masina manao hoe eo amin'ny andiny fahatelo hoe miara miaritra ny mafiamiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny kristy ny miaramila manafika de tsy mba misy maningo tena ny amin'ny raharahazao fiainany zao mba hahafaly zay ny fidy azo miaramila ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana de satroana satroboninahitra de tsy satroana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna ny mpiasa tany zay misasatra ny tokony ho voalohany andrainy vokatra de ny olona zay lazaiko fa omen'ny tompo fahazavantsaina ny am'izany zavatra zany ianao hitanao a misy fanoharany eto makasika ny miaramila ozy a raha ohatra fotsiny zany hoe miaramila io miaramila hitatsika io zao ny rahantsika nahita ohatra hoe ny miaramila amerikana nisy miaramila amerikana 3 arivo mahery teo a nalefa tany iraka tamin'ny farany teo hoe saika raikitra moa zany ny ady teo amin'ny iraniana sy ny États-Unis de nandefa miaramila teo amin'ny 3 arivo teo zareo tany amin'ny sisiny golfa iny zany dia napalahelo ary mampanino ty izy mampangorangoraka ny foa ny mahita ny fisarahandreo vady aman-janany amin'ilay miaramila
satria dia tsy fantatra na ho fatana ho velona na io ny fionana farany la miaramila dia tsy manana safidy rehefa nandray baiko avy amin'ny filoam-pirenena fa tsy maintsy mandeha mba hiary ny voninaham-pirenena ary amita ny iraka izay nampanaovina azy satria matyanina tanteraka izy amin'ny mahamiaramila azy ary izay le soratra masina teo hoe ny miaramila dia tsy maningo tena ny amin'ny rarahany zao fiainana zao rehefa miaramila zany ny asan'ny olona anankiray dia tena miaramila izy a misy zavatra rovany eo zany a dia ny firenena aloha voalohany indrindra dia ny vahoaka sy ny fananana ozy a teny malaza be zany eto Madagascar eto dia tahaka an'izany le miaramila tsara any Kristy ozy ny tenin'Andriamanitra eto hoe tsy maningo tena ny amin'ny rarahany zao fiainana zao fa manao zay mahafaly an'izay ny fidy azy ary raha misy ozy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satrohana satroboninahitra raha misy zany miaramila ohatrany hoe tena be lalao be loatra dia tsy mitafy satroboninahitra ny miaramila ny Kristy dia tahaka izany mihitsy pasteur be deaibe ny miaramila ny Kristy fa raha vao ny miaramila ny Kristy zany no somary varim-bariana tsy dia miazakazaka loatra dia hitanao fa tsy satrohana satroboninahitra zany olona zany raha ho taritsika ihany koa zay resaka zay dia hoe tsy ny olona rehetra ihany koa no tafiditra amin'ny resaka rarahana miaramila fa ny olona ampirefy tsara ampy tsara ny fahalalana ampy tsara ny ataoko hoe zavatra ilaina ny critère andraisana mahamiaramila azy zay voavoray miaramila ny olona anankiray pasteur Joseph ary tamin'ny andro Davida dia nisy critère zay ataoko hoe ny ilainy Davida teto a dia ny vonono moa zany reo le tsy haiko na be refy loatra indray a dia ny vonono fa ny atonontono no nijereny Davida tamin'izay fotoana zay eo zany raha lasiana bavy malala dia tiako nisarihana ny sainao hoe ndray andro any a ndray andro any Jesosy tompo a tsy maintsy ho avy eny amin'ny raha ho any lanitra mampatsiahy foana tsika hoe izao fiainana izao dia mandalo izao fiainana izao ary ny fahafatesana tsy maintsy misy fanontaniana mipetraka hoe ampirefy tsara ve ianao ao anatin'ny tena maridrefo marina amin'ny antsony le fitenenana nalaza fa izay ve tsika hoe ao tsara ve le refinao ara-panahy ao tsara ve ny olona raha vao tsy ampirefy pastera amin'ity tontolo ara-panahy ty dia lasa ataoko hoe tsy afaka miazakazaka loatra zany raha vao tsy ampirefy mialatsiny mba hiteny zavatra kely tahaka an'izao a hitanao ohatra zany aty amin'le mpivavaka sabotsy ozytsika na le mitandrina sabata matetika ny olona anankiray rehefa mitandrina sabata dia zao ny voambolana miverimberina ao zany raha tsorona ndresaka hoe ny aty amintsika ihany ny marina tsara tokoa raha izay no izy satria zavatra misy ao zany a mitandrina sabata aho tsy mihinana kosoa aho tsy mihinana ganasikisa aho tsy mihinana patsabe sy patsamena kely aho tsy mihinana reo biby maloto rehetrarehetra ao na ny vorona maloto zay zany zavatra mitrango ao mitandrina fahamasinana ao manao saron-doha tsy mikavina manao ziplavo zay zany hoe fahamasinana zany a misy zany raha jereny ety ivelany zany fa zao anefany mijery an'le resaka maridrefo mantsika eto zany satria izay le fampianarantsika eto a zao anefany raha ho amin'ny resaka fitiavana dia tsy dia ahitana loatra an'izay satria saika tavalatsaka ao anatin'ny fifankahalana mialatsiny raha mitena an'izay fa zavatra hitan'ny maso fiain'ny sofiny zay any amin'le foto-kevitra hoe ny ana ihany ny marina dia lasa mankahalany namana ary raha vao tsy eo zany dia hoe very le baiboly nefa tena miteny fa ny fitiavana ny lehibe indrindra ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe za moa mampianatra n'ity zavatra ty foana hoe zavatra anankiroa ihany tsy mety levina atao anatin'ny soratra masina ny lanitra sy ny tany ho levina ozy ny tenin'Andriamanitra fa miteniko tsy mba ho levina ny finoana dia mety ho levina ny fahagagana mety ho levina be deaibe zavatra mety ho levinfaminanina hitsahatra fa ny fitiavana tsy mba ho levina mandrakizay ka le toetra n'le Andriamanitra fitiavana no tsy tafiditra ao amin'ilay mpivavaka sabata lay toetra le maizy an'Andriamanitra mihitsy zany ozy ny jaona voalohany toko faefatra andininy fahavalo tapamin'ny faharoa manao hoe Andriamanitra dia fitiavana dia le fitiavana io mihitsy zany tsy tafiditra ao paster ka tsy any amin'ilay zavatra tandremana sy le zavatra katoavana ny diso fa any amin'ilay fo mankahala sady tsy tia ny hafa ataonao ahoana moa ny amonjo ny hafa nefa ianao feno fankalana zay zany zavatra anankiray misy ndray ato amin'le atoko anankiray zany pastera dia
lay tsy mitandrina sabata fa any amin'ilay hoe efa rava ny didy folo efa nentan' jesosy teo ambony azy fijaliana ny didy rehetrarehetra no ombona tsy ambany lalàna tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana dia ny raharahabe amin'izy indray raha oarina aloha zany amin'ny am'le vavaka sabata de misimisy kokoa le fitiavana ato zany hoe miraisaina kokoa fa ny zavatra mitranga indray de zao malaladalaka kokoa le izy ka lasa gaboraraka le gaboraraka tia koresahany eto mialatsiny a fa tsy any am'le hoe ino ty izy hoe mamela ny olona anota akory tsy zay loatra fa le gaboraraka tia koresahany ato de le hoe eo ambany fahasoavana de zao tsy tia lalany le didin'andriamanitra tsy tia lalany le sitrapon'andriamanitra de ohatrany hoe na ty testamenta taloha ty azy za de gaga mihitsy pasteur hoe ny testamenta taloha de tsisy ilana azy tsony raha tsolona le resaka fa le fomba filazana azy fotsiny miova hoe efa tsy ao fanekena taloha tsony sisisa fa raha tsolona de hoe tsisy ilana ny tsony zay le votoatan'le resaka zany efa de miteny fa tena misy ny ilana ny testamenta taloha ary ny mahavariana de ity le olona tsy mirarahan'le testamenta taloha ndray zany a rehefa maka teny fikasana izy io tahiny ianao raha voaka raha tahiny ianao raha miditra de ainy maka azy ny fitahiny Jehovah mampanankarena tsisy an'izany any amin'ny testamenta any amin'ny testamenta vaovao ka misy zany fa rehefa aka ny teny fikasany reny a de alaina le izy ary mahafinaritra mihitsy tsipotsipihana amin'ny bokon'ny salamo sy ny obolona satria amin'ny bokon'ny mpanjaka ty de eo ny mahavalalana hoe fa maninona no lay teny fikasana mahafinaritra ihany no alaina fa nga tsy rava ndray le testamenta taloha ka za zany eto de miteny amintsika zay le rehefa ilain'andriamanitra am'izao andro faran'izao mila olona ao anatin'ny refo tsara mihitsy ary zay refo zay de hitanao zay ato amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao io a le elatry ny voromahery ny elatry ny voromahery a de le testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ny elatry ny voromahery a de tsy maintsy miaraka amin'ny reto elatra anakoroa reto fa tsy afaka manidina ary tsy afaka andeha lavitra ny olona raha to ka tsy miaina ao anatin'izay fahamarina ny tenin'andriamanitra zay pasteur Joseph ka am'izao vanim-potoana iainantsika izao de ilaina mahatratran'izay refy zay mahatratran'izay refy zay ilaina tena ilaina ny testamenta taloha ary ilaina ny testamenta vaovao tena mifameno reo ny lazako aminao fa mifameno reo tsy izay voasoratra tamin'ny testamenta vaovao akory a hoe tsy izay voasoratra tamin'ny testamenta taloha de io ihany no averina tamin'ny testamenta vaovao fa mifampitoly izy dikan'izay zany a dia anjaratsika ny miaina tsara ao anatin'ny sitrapon'andriamanitra ohatra akatsika zao teny anankiray tamin'ny testamenta taloha azy mijangajanga de tonga ve Jesosy de malalaka ny rehetrarehetra de afaka manao zay tiana tao tsia mbola mitoetra foana zany teny zany vo mainka ny somary fatoran'ny tompo zay resaka fijangajanga vo mainka ny teneniny manao misy lehilahy mijery vehivavy ila azy de efa manao mijangajanga ao ponsady tsy foana le testamenta taloha tsy foana le testamenta taloha tsy foana zany hoe mahatsiarovany amin'ny sabatana masina azy zany inona moa re olona le dina hevitra am'zany sabatany Jehovah Andriamanitra ozy ny andro fafito de ino problema raha mivavaka sabata de ho ambany lalàna avy raha mivavaka sabata tsy amako hoe mivavaka mitandrina le sabata de mivavaka koa alady fa raha io sabata io no filanao alady tsy possible tsy marina io paster tsy marina io fa ny sabata de sabata foana fa Andriamanitra fotsiny rehefa manomboka manao zavatra de manomboka manao zavatra izy amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro namoron'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany ka nitenena manao hoe misy mazava araka ny marika toko faina amby folo 15 de tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro no nitsakana tamin'ny maty Jesosy tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro no nilatsahany fanahy masina za mety ho sura fa tsy mitompo teny fantatra amin'ity teniko ty a fa ho sura ihany any efa amilafiny anankiray tsara baiboly ty teniko ty a ka mety ho avy amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ny tompo tsaratsara kokoa raha ohatra manao zavatra anankiray ianao dia atoboy amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ohatra hoe anangana fototra trano na anangana mariazy ny mino zavatra ataonao de ny andro voalohany amin'ny herinandro a tsy sabata ny andro voalohany amin'ny herinandro a tsy mety mihitsy tena tonga de mandika ny soratra masina raha ho zay fa andro voalohany amin'ny herinandro ny alady fa mahatsiarova koa ny sabatana masina ho azy tsy fahotana no mivavaka alady fa tsy mifahotana koa mivavaka alady tsy nainy tsy andro midevolo zany ny alady paster tsy midevolo tsy mahay mamorona andro zany tsy midevolo tsy mpamorona fa mpanao photocopie zany hoe mpamadika ny sitrapon'Andriamanitra ny devoly fa Andriamanitra ny namorona ary ny baiboly de milaza Genesis tompo voalohany fa hitan'Andriamanitra fa tsara zany rehetrarehetra zany paster Joseph zavatra lehibe zay hoe mandray ny paster Toko tsika moa miresaka an'izany tsy sanatry hoe misiblanizana manelelizana tena hoe
tena hoe mampafantatra ny olona fotsiny arak'izay mba fahasoavana nomen'andriamanitra atsika somary miditra kely any am'le resaka momba ny fandrefesana teo io ne pasteur mamaky ny apokalypsy 4:20 hoe de tena baiboly mihitsy ozy izy ny baiboly manao hoe refesina ozy izy ny tempolin'andriamanitra iza moa le tempoly isika ozy izy paoly no tempolin'andriamanitra velona satria jerevan'andriamanitra eo daholy eo amin'ny apokalypsy 4:20 io izy eo amin'ny tapany manaraka eo de miteny mane nomena eo ny vavolombelona anankiroa iza le vavolombelona testamenta taloha sy ny testamenta vaovao amin'ny alalan'ireo zany no andrefesany hita ao zao no misy an'le hoe aza manao samy zavatra voatsikotra any amin'ny testamenta taloha de iny zany jerevana hoe ty olona ty hoe tena tsy nanao an'izay sa nanao an'izay ty de tahaka an'izay ka eo zany tsisy azo alany reo pasteur fa eo zavatra avy amin'andriamanitra mihitsy zavatra nomen'andriamanitra tena hoe karazana lalam-panorenana lalam-panorenany lanitra mihitsy zay ny tao manany olona mane dinio iavana dinianareo soratra masina ozy izy jesosy satria ataonareo fa ao amino nananareo fiainana ary eny de manambara ahoana moa ny analana le testamenta taloha pasteur nefa any aneny nanambara nanonana ny fiavian' jesosy nanonana ny fatongavan' jesosy teto ambonin'ny tany Isaia zany efa ataonjato tany aloha tany nefa naminany hoe hiteraka zazalany virjina naminany makasika an' jesosy mihitsy ka zava-dehibe zany ry havana malala ary rehefa hiainanao ka nahdrefy tsara ianao de ohatrany davida ny davida zao zay natonga azy ny re manao hoe fanilo ny tongo sy fahazavany lalako izy izy ny teninao satria itenin'andriamanitra manontolo nampifamatorony tamin'ny fiainany anka nataiza nandehanany de nonona zavatsarotra ny lalovany de nomba azy andriamanitra nampandresy azy andriamanitra hoy baiboly andriamanitra de manome voninahitra ny teniny ho ambony ny anarany rehetra satria tena zava-dehibe amin'andriamanitra rehefa mankatoy isika de hitan'andriamanitra hoe mahadrefy tsara ao tsara de manomboka mitana ao andriamanitra manomboka miasa ho anao andriamanitra manomboka manokatra ny lalana rehetrarehetra eo anyloanao andriamanitra hoy ny baiboly tsisy fahavalo mahajanona eo anyloanao zany tsisy zavatsarotra mahajanona eo anyloantsika zany rehefa iainantsika zany ray mandray pasteur atofo ia tsara foana no manamarika an'izany satria tsika moa tsy te hiadevitra ny amin'ny fahamarinana fa rehefa marina fotsiny de anjarany olona tsiraray avy no saintsaina an'ilay izy zany satria indraindray de tsy fantatry ny olona zany atao hoe ambany fahasoavana sy ambany lalàna zany ny fietreretany olona zany raha vao hoe mivavaka sabaty ianao de hoe ambany lalàna de tsy zavatra tsy zany mihitsy anefa le izy zany pasteur mahatonga an'le olona miteny an'izany dia misy tokoa karazana olona tsy mbola nibebaka tsy mbola nandray an' jesosy tsy mbola nateraka indray ary tsy nandray ny fanahy masina de rehefa tsy nandray ny fanahy masina le olona tsy nibebaka le olona tsy nanolo tena ho an'ny tompo dia le sabata tokoa no maneno ty izy no izingezeny ny koso no izingezeny ny jupe lava no izingezeny sy ny hoe tsy mahazo mampirehatra afo rehefa sabata zay no izingezeny fa ny marina nefa ty ambadika aty ny marina ty ambadika aty le olona mpankala olona tsy manam-pitiavana tsy mbola nibebaka tsy mbola nateraka indray tsy mbola nandray an' jesosy mihitsy zany fa lasa pakatolalana be fotsiny ka izay le voalazany tenin'andriamanitra ao amin'ny romana 3:7 iny manao hoe mo mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va tsika ho sanatry zany fa vao mainka mampiorina ny lalàna zany hoe ny olona rehefa minoka nateraka indray manana ny famonjena ao anatiny de vao mainka mampiorina ny lalàna fa tsy manafoana ny lalàna ajantsika ny amin'iny pasteur maraparantsika azy eto amin'ny 10:12 dao zany soratra masina hoe ary davida nanjaka tamin'ny israely rehetra ka ny tsara sy nitondra marina ny vahoaka rehetra ary joaba zanaka zero ihany komandany miaramila ary josafata zanaka iloda ny mpiadidy mpitadidy andara-panjakana ary zadoka zanaka itoba sy ahimeleka zanaka biatara no mpisorona ary seraya no mpanoratra ary benaya zanaka joiada ny mpife ny mpiambonandrina ary ny zanaka davida no mpanolotsaina eto zany de misy fandaminana tena goavana be mba hampandeha tsara n'le raharaha-mpanjakana na raharaha-piangonana
dia nisy fandaminana tsy fandaminana nataon'andriamanitra fa ny fandaminana nataon'ilay mpitarika. Zay le mahatonga ny baiboly miteny manao hoe fa ny fahaizanao mandamina tsara no entinao miady. Voalohany aloha dia ozy izy hoe rehefa nanjaka tamin'ny zanak'Israely Davida dia nitondra marina ny vahoakany rehetra sady ny tsara marina. Zany hoe ny fitondrany Davida zany dia fitondrana marina. Ny fitondrana zany pastera rehefa mijoro amin'ny fahamarinana dia mandroso ny vahoaka ao aminy, mandroso ny firenena ao aminy, mandroso ny ara-toe-karena, mandroso ny ara-tsosialy, mandroso daholo ny lafiny ara-teknôlôjia, milamina ny tany. Ary zany ry havana mba mahatonga antsika hoe manana anjara briky lehibe ny kristianina ny mpanompon'Andriamanitra rehetra mba hivavaka ho an'ny mpitondra fanjakana. Tsy mora no mitondra fanjakana satria dia ny mitondra ny ankonana ohatrano za raha ohatra 3-4 ny zanakao dia efa misavoritaka mainka fa vahoaka 30 tapitrisa. Ary zany no angatantsika tolotsaina mba hitahin'Andriamanitra ny mpitondra fanjakana izay misy amintsika izany. Satria zany no anisany nampahombo ny fanjakan'i Davida dia nandeha tamin'ny fahamarinana ity Davida mpanjaka ity. Ary ny faharoa dia izy manao hoe ny tsara marina ny vahoaka. Zava-doza mantsy pastera zany ny fanodikodonana eo amin'ny lafiny raha mpitsarana hoe ny marina dia lasa voavidy vola dia lasa vadika lainga mba hanamelohana ny tsy manam-bola. Ny marina dia lasa voahodina, lasa tsirarina mba amadiana ny valon'ny fitsarana. Eritreretinao ohatra misy olona misoloky tany ao, lay radadabe na le ramamabe sy ny zanany 20 taona nefa mipetraka teo, tsy manana taratasy ara-dalàna any amin'ny domaine izy fa le borona kely soa ampikonana kely iny mbo taratasy kely iny mba hananany. Satria zany ny zavatra nisy teto Madagascar hatramin'izay fotoana izay tonga avy any nefa ohatra ny sinoa na karana na mpanambola anankiray bebe vozona miaraka amin'ny ranomanitra dia avy hatrany dia tongisiny zalany tanàna, alainy ny tanàna hoe zay manana taratasy ara-dalàna. Dia rehefa manana taratasy ara-dalàna izy ny fanontaniana mipetraka avy izy io taratasy ara-dalàna io mazava ho azy fa nivoaka tsy maintsy nivoaka avy amin'ny olona manana lalana moka an'izany io taratasy io. Dia ahoana ny firetolon-dreto tratrantsindry azo lena zay le fitsarana tsy marina zay. Ary ny zava-doza dia ity ny fitsarana tsy marina dia mitera-doza ho an'ny mpitsara tsy marina sy ho an'ny tarana ny rehetrarehetra. Raha ny baiboly nyjerena tsika eto zany miresaka baiboly fa tsy miresaka fiainana andavanandro. Dia zay no nandaminan'ny Davida dienimelo mba ho ara-dalàna ny fitsarana pastera José fa izany. Dia hotoizantsika le vaky teny teo jereo tsara pastera fa i Davida tsy mitondra rerin'ny firenena fa nizarazarainy tsara mihitsy ny andraikitra. Ary ny olona napetraky Davida teo dia olona fantany fahavitan'le andraikitra. Tsy resaka kamakamty, tsy resaka raharam-pianakaviana ny firenena. Toy izany koa ohatra hoe na resaka orinasa fa tsy voatery ho firenena, indrindrandrindra ny raharam-piangonana. Tsy resaka raharam-pianakaviana le izy fa ny olona mahavita no napetraka teo amin'ilay izy. Olona mahatoky, olona mahatoky. Eto aloha zao misy an'izany atao hoe Joaba zany manana rahalala koa izy io atao hoe Iabisaya sy Asaela. Reo zany raha ny marina aloha zany dia cousin Davida ihany reo. Cousin zany hoe zanaka ny rahalahiny zany, zanaka ny rahalahiny Jesse zany i Joaba sy Asaela sy Iabisay. Fa zao nametrahany azy tsy amin'ny maha-cousin azy mariana tsara zay fa ireo telo lahy reo zao volazany tenany manitra efa nianarantsika teo aloha ary mbola ianarantsika orina kely dia lehilahy anga tongotra mpiady mahery tena mahery izy telo mirahalahy reo. Ary zay nametrahana azy teo amin'ny raharam-panjakana zany hoe fantatra Davida mihitsy fa ireo no mahavita azy. Dia toy izany koa ny amin'ny mpiadidany raharam-panjakana. Mpiadidany raharam-panjakana zany ohatrany hoe tompona andraikitra anankiray ao amina primature na présidence zany ohatraohatran'izany. Dia tao koa ny mpanolotsaina tao dolidoly zany ny mpisorona ny ara-ny asa dolidoly pastera. Zay hoa le teniko teo zao hoe ny fahaizanao mandamina tsara no entina miady zero tsara fa zany ane pastera ary mahatonga be lehibe ny fiangonana amin'ny korotany. Hitanao mahatonga ny fiangonana amin'ny korotana
ny marina de lay leader ao zany na lay mpitarika ao no men'andriamanitra ny vision men'andriamanitra ny vision fa ny vision anapitarika anankiray tsy tanteraka mihitsy raha tsy misy mpiara-miasa izy no mandray ny vision fa ny mpitarika tsy mahavita anatanteraka ny vision raha tsy misy mpiara-miasa ary zay mahatonga ny fiangonana marobe mikorotana satria ilay mpitarika tsy mizana ny vision any amin'ny mpiara-miasa aminy le mpitarika izy rery ihany no tiany ho sady ohatra hoe fiangonana resako izy mitarika fotoana de izy mpitoroteny de izy ny komity de izy mpampiditr' olona de izy rery mihinana de izy rery rehetrarehetra zany izy dolodolo manao an'le izy de farany mikorotana ambony ambany lasan'andriamanitra ary andriamanitra raha vao mijery ny toepon'ny mpitarika ohatran'izany ao anatin'ny fiangonana anankiray de micoincé daholo daholo zavatra ataon'io ary tsy mitombotsony ny isan'ny olombonjenao ary de mifarana tanteraka tratran'le resaka hoe limitation io resaka asan'andriamanitra io ary zay ny riavany mizarana an'le hoe asan'andriamanitra amina sehatra ny mpanompon'andriamanitra na de jesosy kristy tompo tenany teto ambonin'ny tany jesosy izy amin'ny maha jesosy azy kanefa de jereo tsara pastera ny fidy apôstôly mpiara-miasa izy ny fidy apôstôly izy reo apôstôly reo no sorany meny fanay masina de reo apôstôly reo koa nefa mbola ny fidy ny mpiara-miasa aminy reo zany nanao école biblika ataon'i jesosy de nandraikitraiky efa tao amin'ny jesosy kristy tompo azony jesosy ataony mijanona teto ambonin'ny tany mandrakizay fa mba hampandeny asa fitorinany filazantsara de tsy maintsy niakatra jesosy de nametaka mpiara-miasa be lehibe izy satria raha jesosy kristy tompo amin'ny tenany amin'ny manofo azy ny teto ambonin'ny tany tsy ho tratra mihitsy ny fitorina filazantsara maneran'izao tontolo zao de lasa izy de mifidy olona be lehibe tsy anareo zo mifidy hafa zany mifidy anareo de hitanao fitorina filazantsara maneranan'izao tontolo zao zany hoe raha tia nandeny zavatra anankiray tsy maintsy manana mpiara-miasa mahatokotsika misy zavatra kely tahaka an'izao mantsy raha mandray pasteur atofo mosetsika le zavatra zay zao matetika tsy hoe ohatrany hoe tsy avy amin'andriamanitra direct le izy fa teto zao davida mihitsy no nametraka an'izay zavatra zay de zay matetika mahatonga n'le fisavoritahana fa tena misy io zany zay no ilaina n'le mpanolontsainy misy hevitra avy amin'ny olona zay atao hoe tena hevitra tsara pasteur misy fotoana koa ny na mosesy a anisan'ny tena hoe leader tena enjany zany fa sahirana ihany mosesy de tam'izany foana mifanenaratsika tany aloha zany misy lehilahy anankiray zay afozany mosesy atsona hoe jetro nanolontsaina anazy manao hoe tsy ho tanteraka am'izao ane ozy izy ny visionanao tsy ho tonga any amin'ny tany le olona reo arina ianao koa mampanahy any amin'ny tany zay nampanantenan'andriamanitra fa mila zarainao le izy mila omenao fahefany le olona reo apetraka ao samy araka ny fahaizany avy amin'ny fahasoavana zay ao anatiny avy de nataony mosesy mola izy tamin'iny le nanendry fitopolo miralahy izy hitsara ny vahoaka de tena hita hoe maivana le izy pasteur faiza mandamina tsara ozy izy nysoratra masina no oentina miady faiza mandamina tsara no entina miady amin'ny sehatra rehetrarehetra de ilaina izany ry havana amin'ny sehatra rehetrarehetra tsy eo am'resaka asan'andriamanitra ihany fa ao amin'ny fitantanana ny firenena tahaka ny nametrahany davida ary ny any faniriky pasteur satria eto am'ty resaka raha-mpanjakana mihitsy ty resany ty de misy mpisorony misy mpanompon'andriamanitra mihitsy zany any anatina raha-mpanjakana any inona moa zany ny ataon'ireny any ampianatra ny olona ny sitrapon'andriamanitra ampianatra n'ireo mpiara-miasa rehetrarehetra eo koa ne pasteur raha vao tsy misy zay de ohatrany hoe zavatra mandalo fotsiny nisy fotoana voaingana na eny hoe misy mpanompon'andriamanitra de ao amina sehatra anankiray de isan'andro le mpanompon'andriamanitra zany isaky ny any de mba mamory an'ireo olona eo ambany fahefan'ireo de mba mampianatra ao anatina minitra vitsivitsy de manao fotoam-bavaka de mampianatra an'ireo olona reo fa ndrahany lehibebe ny pasteur hoe tena tsy mazo manao an'izany tsony ianao atao anatin'ity bao ty de nasina ohatrany hoe nasina sécurité manokana mihitsy le rahalahy tsy hoe iao azy fa nahamaso azy hoe jereo io fa sao de mbola mampianampianatra mbola mitonatona olona nivavaka misy an'izany
fa na izany na tsy zany betsaka ihany koa ny atao hoe mba mesy reny fotoana mahafinaritra reny zay ny ilaina n'le mpanompon'andriamanitra nira iny dia mba isy azany daholo any amin'ny sehatra rehetrarehetrany a dia mpianatra ny olona ny lalàna mpianatra ny olona ny tokony atao a mba hitoetra ao anatin'izay fahamarinana izay zay ngamba ny fotoanantsika ray aman-dreny pasteur raha somary apiko kely izy teo pasteur dia ny mpisorona zay voalazy eto reny no afaka mifandray mivantana amin'andriamanitra afaka manao vavaka intercession na fanelanelanana ho an'ilay mpitondra sy ho an'ilay firenena ray manontolo teto zao ohatra nisy andry zadoka imeleka seraya reny zany no mpisorona maromaro izy teo le mpisorona tao ary tafiditra tokoa izy reo tao amin'ny raharam-panjakana tao amin'ny lampa-panjakana tony zany tsy resaka politika zava-panahy resaka ara-panahy fa ny fandaminana ohatra hoe resaka toebola resaka fampandrosoana ara-toekarena reny ny resaka raha politika ny resaka ao amin'ny karazana affaire étrangère ohatra zany ny resaka politika fa ny resaka fisoronana raha vao miresaka hoe mpisorona biatara-mpisorona ny resaka teo resaka de resaka fifandraisana amin'andriamanitra mba hatsara n'lay fitantanana ny raharam-panjakana zany ary zay ny afetseny davida i davida tena nitenenan'andriamanitra mivantana fa na izany a mbola naka-pisorona ihany izy paster ary zay ny nampatanjaka azy ary ny faneken'andriamanitra tsy nitsoahany tamin'ny davida mandrak'androany a vokatr'izay ataoko hoe fahiratatsaina tena no mesehatra mihitsy hoe pasteur zay le izy zay ary hitako misy mijery lafi tsara antsika ohatra hoe ny filoam-pirenena Donald Trump mijery lafi tsara misy ihany mety hoe lafi ratsiny araka ny fahitany olo azy fa mba lafi tsara mijery antsika aloha zany androany dia ny zavatra mahavariana paster na de ry zareo aza ataoko hoe misy fanapaha-kevitra angezabe raisiny ohatra zany fanapaha-kevitra angezabe raisiny dia ny mahavariana dia mpitondra fivavahana daholy no manodidina nlay filoam-pirenena ary ninona ty izy ny vice président américaine lay Mike Prince moa ny anaran'izy iny dia anisan'ny olona le mafana fo be le mpitoro filazantsara kalamanjana fahiny reny zany hoe tena ny anjareo zany a nataon'ny famatotra amin'andriamanitra mihitsy le firenena ary zay ny mahatonga lizy tsy mety horaraka mihitsy tsy mety horaraka tsy possible mihitsy zany tsy possible zany hoe isy firenena resy azy aloha atreto ny aoriana tsy fantatro fa atreto aloha zany satria ilay miaraka aminy zany dia andriamanitra mihitsy no ataondro zareo lolarana zany a ao am'le izy zany pasteur akoatran'izay dia tena hoe ilay fitakosonany amin'ilay mpitondra firenena israeliana zany hoe lay premier ministre israeliana dia karazany mpisorona ngiarainy mihitsy zany ataony ao akaikiny eo dia hitanao fa tsy mety raraka mihitsy ny tiana horesana am'le izy dia hoe na fiangonana na orinasa na tokantrano na ninninona zavatra atao dia ny mifamatotra amin'andriamanitra tahaka ny tiana ataon'ny David tya ny fahaizanao mandamina tsara ny safidinao ihany koa amin'ny fametrahana olona io koa mipetraka tsara hoe iza ny olona ho apetraka eo amin'ny toerana anankiray dia zay safidinao zay a no hampandena tsy hampandeha ny fitantanana zay ataontsika n'andriamanitra voninahitra ivavakantsika tompoko raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotranao a ny nahafahako nytory ny teninao teto androany a nampiaratra ny Samoela faharotoko fahavalo iny zay somary lanindalina kely androany kanefa dia isaoranay ianao satria izany tompo no fampianarana avy aminao a ankehitriny dia mivavaka ho an'iretoryndreto tompo mba ho tonga amin'izany refo marina zay voalazany teninao zany a reo rerakara-panahy dia ho averinao indray andriamanitra reo zay mihazoazo tsy mandroso tsy memotra dia ho atsanganao indray Jesosy a ho an'ireo olona zay ny hoeverina fa maty ara-panahy dia ho velominao indray a ny marary dia ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a ireo anatina fanaintainana dia ho afahana amin'ny anaran'i Jesosy a ary zay reraka sikivy a dia manomboka mba hitrahaka indray izy ireny tompo amin'ny anaranao Jesosy amen ihany tompoko fa dia mifarany indray ny fandarantsika tamin'ity androany tya mirary ny fahasoavan'andriamanitra ho antsika indrindra veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina
amalinany fanontaniana ihany ko izay mety tsy mazava ho antsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'i jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tomposaina sy atolotsy ny pasteur rantiary malala siertina davidson sy ny pasteur tovonarivo tsy marivona manasantsika rehetra tompoko